andeha horenesintsika manaraka ty dia zavatra niseho tany Marivoay tany ary voapirofo fa tsy mifanaraka-hevitra koa na zareo samy ao amin'ny fitondrana ary izay indrindra no natonga ny solombavam-bahoaka Saoby, solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny tsy miakina izy tany Marivoay tany ary dia niresaka tamin'ny mpanao gazety namotsipotsitra fa dia tsapa tokoa fa misy fifandirana ihany koa zany ankehitriny eo amin'izareo samy mpitondra ao sy ny ady mety misy fifamaliana sy fifandirana zavatra mety miantraika eo anivon'izay andeha ary hoenotsika izay atao hoe firesahan'ny solombavam-bahoaka Saoby tany Marivoay izay tamin'ny mpanao gazety izay nilazany indrindra hoe tsy mifanara-tsaina ihany koa na samy mpitondra ao. Andeha hoenotsika avy hatrany izay tompoko. Zavatra mahagaga zany fa ahoana tokoa moa districtn'ny Marivoay no tsy représenté tao, c'est vraiment bizarre, tena mahagaga zany fa zany dia fitavozavozany mpitondra fanjakana ao an-toerana daholo zany. Tamin'ny herintaonany mbola tsisy chef de district vaovao tao, ny adjoint au chef de district nitondra tao, ny premier adjoint, ny adjointe zany dia nisy solotenan'ny Marivoay ary nisy standin'ny Marivoay tao. Nahagaga ndray fa tamin'ity taona ty rehefa nahazo chef de district tsisy mamenatra zany. Ny district rehetrarehetra mandrafitra n'ity faritra Boiny ity dia nanana solotena daholo tao fa ny districtn'ny Marivoay dia tsy nanana. Mampalahelo zany zavatra zany vokatra ny tandrametaka ataon'ny sy tandrevaka ataon'ny mpitondra fanjakana ao an-toerana zany. Tsy vitany fa mampiororolona ao amin'ny districtn'ny Marivoay io. Ny mpanarato, ny mpivarotra trondro madinika na filao madinika ososena, mpivarotra ny mpanarato madinika ny tompoko, io no amelomana manarato izy ny androany dia io no amelomana vady aman-janana. Io no isaka ny miakatra ao amin'ny tsena ao, misy lalàna io any amin'ny pesy, misy ny atao hoe carte marera, misy ihany koa nefa ny olona tokony andohany zany, misy olona tsy tokony andohany zany. Raha trondro azonao avy any amin'ny tanimbarinao ka alony anao anetsy vary, asorona aloha le trondro ao anatin'ny tanimbary, tsy manefa karta zany fa trondrony zany mba vola hoentiny le tantsaha kely hoentiny manetsa zany na hoentiny sakafo zany. Dia nisan'ny toetra mamoetra amin'ny districtn'ny Marivoay, rofina ny trondro ao anatin'io amin'io tsenan'ny Marivoay io. Ny olona kely mba mijirika kely amina fond 30 000 ariary iny dia rofinao daholo dia tsisy hoaiza ireo olona roa, angalatra ve ireo olona roa zany. Zany tokony asiana fa tsy hoe raha fa za mpitondra fanjakana dia tsy maintsy mety zay ataoko. Sahala amin'izay tokony avana tsara le asa, tsy tokony hanao usurpation de fonction. Hafa ny asan'ny chef de district, hafa ny asan'ny vadin'ny chef de district, samy hafa zany. Tsy tokony hisarovana ny asan'ny lehiben'ny district ny vadin'ny lehiben'ny district, fa tsy hanao vadinay ianao no hisarovana ny asan'ny lehiben'ny district. Tsy mety zany. Naiza manompamopa olona, manteny ratsy olona, manososo zavatra olona na ny kianja filalaovam-baolina zany. Naiza miteny ratsy mpitondra fanjakana, ny commissaire de police voi itenenanao ratsy, olon-dehibe any ianao, olona mba efa fotsy volo iteny ratsy ny chef ny commissaire. Tsy mety zany. Tsy mifankazo ny commissaire sy ny chef de district, vokatra ny tsy mety ataon'ny chef de district mahatonga an'izany. Tsy mety zany. Koatran'izany lehiben'ny district mampandohalika olona efa 2 taona, ex-maire ny Ankarobato, zay conseiller ao Ankarobato amin'izao fotoana zao, conseiller ve dia 72 ans manana taona 2 taona, io no ampijarianao ary amin'ny masoandro ary mandritra ny fotoana tsy voafetra satria tsy manatrika ny fahatongavanao any amin'ny tournée zay ataonao any amin'ny ambanivohitra. Tsy mety zany. Tsy forsena ny olona na sahala amin'izao zao raha mitoriny any ambanivohitra, tsy forsena le olona nantona hiaino ny kabariko ka nampangalana gendarme, nampangalana miaramila io ray aman-dreny zay 2 taona io, ex-maire koa ary na vita be. Io no ray aman-dreny na tonga ny commune Ankarobato ho commune dia avy amin'io ray aman-dreny io, avy amin'io maire io. Noho izany io no ampandohalianao, io no atsangana anao amin'ny masoandro. Hitantsika fa zany olona sotronono zany olona fa osa zany ve dia mbola ajaridina anao amin'ny masoandro mandritra ny fotoana maro. Ray zay faharoa, président du conseil, lehibe ny filan-kevitra ao Ankarobato, président du conseil, efatra ambin'ny 10 taona ihany koa, ampandadizinao eo anatrehanao, ampandohaliany chef de district eo anatrehany satria tsy nanatrika ihany koa ny fahatongavany tany. Zany dia nisan'ny zavatra mampalahelo amin'ny districtn'ny Marivoay. Za dia solombavam-bahoaka
misy olo ny vavan'ny vahoaka tsy ny rehetrarehetra kory ny afaka miresaka ny mpanao gazety sahala am'izao fa zany mahasolo vavam-boaka ny tenako misolo vavan'ny vahoaka ny fitarainanao amamiko raha mahakasika ny chef de district efa mahamasaka tsara maso tongotr'omby sahala am'izany ny eo amin'ny tsenan'omby ny omby anankiray zay tahirizinao mandritra ny taona maro 5 taona 7 taona tonga ny fivarotana omby maty sasaka le vidin'le omby raha omby vidintsika ataontsika amidy any amina 1 million d'ariary zara raha 500 000 ariary sisa zany ve tsy mampalahelo tompoko zavatra sahala am'izany sahala am'izany zay ny zava-misy ao zay ny zava-misy amin'ny district ny Marivoa io zany misy zavatra tsy miady ao tokony ho jereny fiantsapana ny eto dia mitodika amin'ny mpitondra fanjakana indrindra ny any amin'ny primature mba hijery akaiky an'io fa sao dia hiteraka trouble social na explosion sociale ao amin'ny district ny Marivoa fa raha misy ny azo atao tompoko aleo tonga dia soroana diny izy eo misy oabolan'ny vazaha manao hoe le premier pas qui compte vo io ve ny ataony anatin'ny herintaona indrindra fa anatin'ny 4 taona zany raha mitoy izao zavatra zao apisy explosion sociale zany lazan'izany aminao fa tokony hijery akaiky an'izay ny any amin'ny primature ary azo rekopena zany zavatra zany afaka manontany an'ireo maire reo tsika ireo délégué reo koa misy mitaraina ty amiko aty satria atao tery vaimanta tsy maintsy efa vola any aminy any isaka ny tsenan'omby ve dia andeha inona mozy ity tsy maintsy anao zavatra hoe andohako anazy any sarotra zany botry ny vahoaka raha zay no mitoy za dia tsy mikoso maso fa za zay ny fidianany vahoaka anaka zay ny antopisiko eto hiaro ny vahoaka ary ny antopisiko eto ty toerana apetraka ny vahoaka amiko noho izany tokony mametraka trasy tsara zany amin'ny fotoana andehanako hipetrahako eto fa tsy za zay teraka sy originaire sy natifan'io tanàna io ndray izy tsony moa tavandray n'io tanàna io raha zahay teraka tao zahay tombo tao no hitazapotsiny na hijery zay zavatra ataon'olona tsy mety amin'io tanàna io fa eto dia tsy mikoso maso nizanizy izy miasa amin'io toerana io fa mpitondra fanjakana izy mpiasa mpanjakana izy raha fa tsy mety dia toeriko izay no ataontsika hoe sehatra anankiray goavana niseho tany amin'ny olana tany amin'ny district ny Marivoa tany izay nampiteny dia nampiteny tokoa any solombavam-bahoaka Saoby